rayo inunamua nombula velumako rayana nutsiamitrafo asalo trizayanjo. Ny fanampanajavana izay voaray moa avy an'nivony BNGRC ihany no nafantarana hoe tena fototra voalohany na tonga ilay inondation ozy na tonga ny fioarana fatondrahan'ny rano zany de le oram-ben'ny kija zany izay navakisana digy zany hoe navakisany digy zany ino moa zany digy fefiloha amin'ny 600 zany de ikopa ihany koa misy 5 reo toerana izay vaky zany nivoana na barrage zany amin'ireny digy reny ny vaky misy 5 de zay ny tena niteraka ilay tondra-drano zany manerana ny Madagasikara fa tsy manerana Madagasikara fa aloatra mangory sy ny teto analamanga zany ny tena vomafy indrindra raha izay fanampanazavana avy ananivony BNGRC zay. Ny mampalahelo ao anatin'ny toedrara tahaka ity ary zay no fanamariana mba tiako atao hoe teboka voalohany zany zava-dehibe mihitsy de ny hoe tarabe zany ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana. Le fandraisana andraikitra tsy hoe efa mitranga ny Loza zay vao miazakazaka miaraka amin'ny caméra sy miaraka amin'ny fahita lavitra ary zay le tiako nambara mihitsy zay hoe oka kosa aloha le fisehosehoana amin'le récupération politique amin'le resaka fantrany olona sy ny trabony fa aleo mba ataotsika angambany zany hoe tena mba le Loza zany no atrehany akoatra ny show politique izay tianao atao zany tian'ireo tompona ndraiky mpanjakana isan-tsokajiny atao zany ao anatin'le raharaha fa efa Loza ity zavatra mitranga eto amin'ity firenena ity. Zay zany lafin-javatra voalohany tiako ambara aloha satria ny zavatra hita de ny hoe efa sady tara le fitondram-panjakana omaly maraina ny filohan'ny repoblika vao niazakazaka nandeha namonjy an'ireo trabona ireo fa le mialatsiny amin'ny teny vahiny hoe lay fomba folklorika zany bling ozy mifitenitsika azy nentina tao anatiny le fisehosehoana zany iny tena nampalahelo atsika zany hoe mba nasina fanamariana zany hoe ngate voatery tsy maintsy cortège maro be tahaka an'ireny tahaka ny hoe mandatsa le vahoaka indray zany le fihetsika ao anatin'izay hoe ny olona sahirana enao mbola manao ataotsika hoe ostentation ozy ny teny vahiny tena malaza tsara zany tao anatin'izay fihetsiky ny fitondram-panjakana izay zay lafin-javatra faharoa tiatsika mariana de lafin-javatra fahatelo zany le tena zava-dehibe ao anatin'le raharaha ihany koa de ny hoe ny olana zany ary zay tena hitantsika taratra mihitsy marina manko fa zay le zavatra ambara tokoa hoe tsy fotoana ny famezantsiny zao tsy fotoana ny fitsikerana izao tena marina loatra mihitsy zany fa ny aditsika kosa de ny teny hoe ny olana nge tao anatin'ny tiraraha ty de tsy nandray andraikitra melony fitondram-panjakany ary zay ny tena hitako hoe nahatonga ny zao zava-doza teto amin'ity firenetsika ity zao telo volana mialohan'ny fahafantarana ny vanim-potoana ny fahatongavany vanim-potoana ny orana de tokony mba nisy zany ny fepetra ny raisiny fanamafisana ny digy fanamafisana an'ireo faritra everina zany fa hoe mety atahorana amin'ny fiakaran'ny rano de tokony mba hoe namboarina le lalan'ny rano ohatra ny fanamorana zany ny évacuation na ny fivoahan'ny rano hoe reny zany tena tsy hita mihitsy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana any ka le nitenentsika ombenombeny lasa vonjy tavanandro foana efa mitranga ny Loza vao hoe zao ny ataotsika na efa mandray fepetra gagaza mony tena tamin'ny alin'ny lakamisy mifozoma iny zay tena nampalahelo tokoa hoe tonga teny Antsimon-drano ny minisy-mpanjakana misahana ny fanajarianany tany sy ny tetikasan'ny filohan'ny repoblika ary ny fampitaovana Andriamatoa Rivo-doza de rehefa tonga teny antoerana izy dia teny vao mahita hoe tsisy ny gazoala vao niverina ny vidy gazoala taty amin'ny ville ndray zany vao niverina naka ino moa zany naka solika ndray zany taty andrenivohitra zay vao miverina teny zany ve de tsy tokony efa prévisible nefany efa nolazainy ny solombavam-bahoaka ny boribory solombavam-bahoaka na Antsimon-drano fa hoe mila lakana na vedette izany hoe mandeha moteur mila solika zany teny antoerana tamin'io fotoana io fa ny tena namaika an'le fitondram-panjakana aloha de niseho zany hoe iny
alizy tsara le miseho hoe ino zany ianao fa au chevet de sinistre na hoe eo akilan'lay olona trabona fa ny andrasany vahoaka aminao zany de tsy le fisehoana fotsiny anatina trangatakany io fa inona le vahaolana azonao entina fa ny vahaolana azo entina andeha ataontsika zany hoe solution improvisée zay entina fitondram-panjakana de tsy manala mihitsy an'le tsikera izay azo entina mihitsy ary anomezana tsiny ny fitondram-panjakana tsy voazao angeny hoe misy rivo-doza tsy voazao angeny hoe misy ranobe anatina fahavaratra tsy voazao angeny hoe misy na moa zany filazantsika an'izany orambe mikija zany satria vanim-potoana ny fahavaratra isika fa le tsy nandraisana ndraikitra meloa no manana tam'le vanim-potoana ny fahavaratra zany any le tena accusena zany na anamelohana ny fitondram-panjakana hoe tsy ampy zay fandraisana ndraikitra izay na ninona moa zany ary efa fantatra foana fa tsy maintsy isy vanim-potoana ny rivo-doza isy orana sy ny sisa tsy nisy taitra mihitsy ny hoe bon mila jerevana aloha le fefiloha eny asisony fantatra nge tam'le fefiloha teny asisony fa hoe ny andaniny sy ny ankilany samy rompre samy vaky zany nge azonao hamafisina tsara azony jerevana tsara nge zany olany zany tamin'ny fotoan'androny fa ny problema teto amin'ny firenetsika de rehefa mitranga foana ny olana zany vao manao réaction ny fitondram-panjakana fa tsy manao action zany hoe tsy miasa le fitondram-panjakana fa mitranga ny olana zay vao mamaly an'iny olana mitranga iny ary zao no tsy afaka hiteny mihitsy fitondram-panjakana hoe isa moa ny afaka ka isa moa ny nanapo gouverner c'est prévoir ary zao ihany koa azadonoana rehefa nitenentsika ombenombieny zay tsy hoe voavoalohany zao angeny hoe tratra ny tampoka ny fitondram-panjakana iza ny olona tsy efa nampandre sy nampaneny lakolosy sy nampitandrina le fitondram-panjakana fa eno zany ry azon-damosina ozy ny fomba fiteny zany hoe tsisy miraharaha zany impiry reo olo jereo ange amboribory-tany faefatra sy ny boribory-tany fahadimy ny tena betsaka indrindra ny trabony taty amin'ny boribory-tany faefatra ampefinoam-body-rano hoe any manko ny tena hoe trabona mihitsy zany ny menimeniny reo olo reo ary ny teny mihitsy vo nanomboka ny rivo-doza nandeha ho asedy za nandeha le fondi nandeha ny ora mikija foana mba jereo ty problème nay ty fa tsy nijeren'ny fitondram-panjakana mihitsy le problème nay évacuation d'eau na le famoahana n'le rano ary zao ankehitriny ny fitondram-panjakana de hoe manambara fa fanjakana trabona zany na hoe déclarena zany état de sinistre ho an'ity firenena ity de za zany mba te ametraka fanontaniana mihitsy no hoe ono tsy voazao ange no nangataka an'izany nisy olo-bavambahoaka rosy zao impiry efa firy herinandro zay no nangataka hoe ataovy ny état de catastrophe na ataovy ny état zay ilazana azy io état de sinistre national ve état d'urgence ve état de catastrophe ve déclareo io afahana mandray ny fepetra rehefa hoe état de sinistre national zany manko de misy prérogative azony fanjakana raisina zany hoe manao réquisition andry manao réquisition anty fa tsy nisy zay fepetra no raisiny fitondram-panjakana izay raha mba tam'izany nefa nanao an'izay déclaration na état de sinistre national izay na tsy fantatra état de catastrophe ohatra de angamba mety mba neveritsika hoe ny zavatra azony soroana ihany ary efa impiry nisy olo-bavambahoaka rosy no miteny hoe or-mpitondra fanjakana milomano anaty rano aneny vahoaka eto an-tananarivo eto e nefa ty renivohitry ny firenena capitale de Madagasikara le eto an-tananarivo nefa de ohatran'ny reny hoe tany lavitra andrina ireny tany tsisy fanjakana ireny efa napiakapeo impiry tam'izany rosy amin'ny masolom-bavambahoaka azy fa tena tsy nenony le fitondram-panjakana mihitsy aso andraisako ohatra tsika manko am'le hoe taraiky zany le fandraisana andraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana tao anatin'izay vanim-potoana rehetrarehetra netsoina izay hoe mba jereo le vahoaka jereo
tam'izany fotoana zany nge mba efa afaka nojerena hoe maheno manko zao tsika ohatrany hoe ampanina hono zany ny inona moa izy teo milina fitrohana ny rano zany na ny pompage zany anankiray teny eo amin'ny apipa eo zany de hoe ndray sisany mandeha zany de tsika zany te ametraka fanontaniana fa talohan'ny nitrangany Loza ve tsy mba afaka nanjerevana resaka entretien tsotra nge zany fa mitranga foana ny olana zay vao manao réaction le fitondram-panjakana tamin'ny fotoana ny antsoatson'ny olona hoe jereo fa sao de mba efa tokony atao état de situation d'urgence na situation de catastrophe le eto am'le firenena na eto an-drenivohitra farafaratsiny tsy nieny le fitondram-panjakana satria maninona sahirana mandeha mametraka hvm etsy roa sahirana manao kajikajy politika hoe ahoana ny afahana mifeha n'ity commune an-Tananarivo ty amin'ny resaka sata manokany ny tanana an-Tananarivo sahirana mijery mamono afy atsy roa ary sahirana mametraka hvm etsy roa ny chef Cisco ny ministère de l'éducation nationale moa de fa lasa tontolony zay fampiasana lafin'ny politika ho an'ny hvm izay am'izao fotoana izao zany nanahirana ny fitondram-panjakana de ho gaga ve tsika raha tavela teo ny sinistre sy ny trabony de ho gaga ve tsika raha hoe efa tonga ny orambe tonga ny fahavakisany fefiloha tonga ny tondra-drano manerana ny Tananarivo zay vao miazakazaka de niazakazaka ndray ianao zay ny fanamariana manaraka tytsika entany no niazakazaka ndray ianao de ny zavatra nataonao voalohany de nametsiny an'le vahoaka hoe oka mba hoanatra ho atsika zao tena nge le fitondram-panjakana hoe nareo nge zany ny teanangana trano tsy ara-dalàna nareo nge zany ny teano oka tsika mba hieritreritra tsara ozy izy mba tsy anangana trano tsy ara-dalàna sy ny sisa zany hoe tampoko ny mba mandray andraikitra le fitondram-panjakana tampoko ny mba miseho mbola tsy nandray andraikitra moa zany fa mbola promesa na fampanantenana le hoe vola fanampiana fa mbola tsy tonga fa tampoko ny mba nanao fisehoana zany le fitondram-panjakana hoe mijery an'le olam-bahoaka de nandeha andatsanao ndray sy ny ametsiny anao hoe oka hoanatra ho anareo ary indrindraindrindra ny anilika andraikitra hoe tsisy responsabilité anay io fa tondra inona moa izy teo Tora-bato avy any an-danitra tena gaga ny tena morery manko an'ny filohan'ny repoblika le miteny hoe Tora-bato avy any an-danitra io satria mbola tsy izy ny tratra ny fanovahoaka malagasy izy zany tsy mahatsapa hoe sao de mba Tora-bato azo io raha io ny tena moa tsy de tena hoe miniminy foana ary tsy de tena hoe te hametraka n'izay fomba fieritreretan'izay zany hoe inona moa filazantsika anazy zany hoe superstition zany na finonom-poana zany ao anatin'le raharaha fa na izany aza mba te hametraka fanontaniana ihany hoe sao de mba le fitondram-panjakana ty mihitsy ary le reo tsy misy problème jereo ange ho atao anatin'ny herintaona 13 volana nipetrahany ty fitondram-panjakana ty nareo zay mpanaraka ny fandarana angamba de mahafantatra ny teny matetetika be maty loatra tamin'ity mpitondra ity ray zay fa tsy vitany be maty loatra fa toutes les catastrophes hitan'ity firenena ity tao anatin'izay herintaona izay valala saona miakatra fahafy zany kere de tondra-drano ray amina fotoana tsy cyclone akory aza de misy tondra-drano de tsy mbola mitsara tena le fitondram-panjakana fa rehefa miteny izy de lazainy fa hoe kaboka avy any an'Andriamanitra kaboka avy any an-danitra ho atsika vahoaka malagasy zay tratran'le vona zany fa tsy ho azy izy zany mbola tsy mahatsapa ihany hoe sao de mba misy part de responsabilité sao de mba misy part de réflexion tokony ataoko amin'ny mampitondra fanjakana azy ao zava-misy zao fa ohatrany mampametra mpanontaniana nareo ve tsy tonga saina amin'ny zanjatra teny betsaka ihany ny rivo-doza nandeha teto betsaka ihany zay hoe nisy lozany takan'izao de misy maty fa ity fitondram-panjakana ity be loatra le maty be loatra misy problème moa zany de tsy mandray andraikitra le fitondram-panjakana tsy mbola mitsara tena le fitondram-panjakana ary mbola tsy mijery fitaratra le fitondram-panjakana mba mandiny tena raha io inona moa no mbola velomako raha ianao no tsy amindra fo asa loatra izay antso